kokoa daholo mialatsiny fa tsy tratranso ny fahamanjako amin'ity arivo ity fa ny andro efa maizina tsy manam-potoana anaovana manja ho anareo ntsony fa rehefa tsy valy amin'inareo dia problème anareo zany fanontaniany ambintsolo lamodinareo any andafy mihitsy ve ty misaviritaka be ty rehefa miakanjo tena lamody zany aza avaiko anareo ny lamody lalàna lamody aty andafy zany efa tsisy ifandraisana any aminareo tsony ny olona aty zao rehefa mijery ny lamodinareo any dia lazainy zareo fa any amin'ny préhistoire any mivampotoana misy anareo fa ny lamody aty zany pihana jiro dia sotomina daholo fotsiny zay akanjo azonao eo dia zay azonao eo zany anaovanao na tsisy ifandraisana mihitsy areo hatra ny tapindoka hatra ny apaladia fa tsy ohatran'ny efa akanjo ny Gustave short ny satroka orange ny t-shirt orange ny pataloha orange ny kiraro orange ohatran'ny fonta fanontaniany sedera hoe inona ny fiangonana ivavahandriaka izy aloha tsy mivavaka amina fiangonana fa mivavaka amin'ny Jesosy Kristy tompo Andriamanitra tonga nofo maty sy nitsangana ho famonjenantsika fa manompo amin'ny église évangélique quoi dia ny alahady ny sabotsy manaraka ny shabat ny juif messianique sady manaraka cours d'études bibliques en hébreu koa juif messianique dia mitovy ny doctrine ny kristianina fa zany hoe zareo zany nitazona anarana hoe juif messianique satria mbola mitazona ny tradition juive rehetrarehetra izy dia zareo le apahana jiosy efa manaiky fa Jesosy no messi ny akabeazan'ny jiosy fantatsika dia le mbola miandry ny messi minzoma ny tany hoe gagazo sy ny tindrisa le maina rehefa tonga eto azavaiko anareo zany anareo zay manana ai momba ny hoe décalcification amin'le mangazo zany dia manana astuce ho anareo rehefa manao mofo mangazo any an-trano dia soloy coco fotsiny le mangazo aza miala eto amin'ny pejy raha tia azo conseil de nutrition et hygiène sociale Arena Rajobel dia manontany Andriamanitra hoe Arena Rajobel ahoana ny ino zany sisany tsy na Arena Rajoelana zanaka Rajoelanareo tena hoe ino sisany zany tsy natafanareo ny parcours scolaire sy ny professionnel ny parcours scolaire koa ny tena nanamarika anay ngambany dia zahako any tany ampianarana le tsy hitanao zay andraisana azy hoe mahay sa tsy mahay fa rehefa misy examen dia le afaka reny matetika afaka eny fa tsy nazary tsy mahafantatra hoe mahay ave sa tsy mahay fa nanao médecine zao ohatra dia tsisy inona azoko mihitsy io médecine io hatramin'izao tsy tadidiko hoe inona zany le tena nataotao dia ny parcours professionnel indray dia efa mivarotra trondro zao tenako zao anontany io mponina cadre-tombo mponina teo cadre-tombo zany zay mivarotra trondro teo zany dia efa trondro efa dans le commande daholo zany ny trondro teo fa ny trondro namidin'izao vehivavy zao dia trondro mbola tsy ho vitany hoe torana fa tena hoe trondro mbola velona mirijarija be ao anaty puberté reny ny trondro namidinay fa tena hoe ripa zay trondro namidinay zany dia lafo daholo dia efa mivarotra kaiky teny amin'ny finance teny tanina reny zay ka raha misy mpiasa amin'ny finance ato dia misy afatra kely anareo zay le niavina vonanareo le jerenareo ambony ambany ohatrany zao reny fa zao zany nareo nga zao inona zao nareo amin'izao tandremy hoe tonga hivarivarotra kaiky aty aminay koa amin'izay zao efa tafitsy zao fa dia ataonay ohatrany zao koa dia ny asako amin'izao ndray zany zao dia adminina groupe WhatsApp ako zao dia mitazona page eto amin'ny Facebook koa dia mampifaly anareo zany anareo tratrany sorisori-piainana rehetrarehetra zany dia za zany ny responsable mampifaly anareo eto raha tsy zany nareo dia nikopeny daholo ny ahitana anareo fanontaniany Aristote saika anontany hoe raha te ilavaniny amin'ny vadiny izy fa izy ny isaky ny 3 volana ihany fomba miady mivady za aloha tena mahita zany hoe tena olana zany ary tsy tokony azo atao mihitsy zany hoe tsy miady zany mihitsy dia nareo moa zany rehefa mpivady dia misy le fahotana le tsy avelan'Andriamanitra ataonay zany fahavelany ataonareo rehefa mpivady zany dia rehefa manao an'io fahotana io zany nareo dia ampanaovana an'io fahotana io zany ohatra hoe ny anaran'ny vadinao ohatra hoe Stéphanie dia rehefa io ampanaovana an'io fahotana io zany ianao dia tonononao hoe sy ny anarany zany ny tonononao fa ny anaran'ny patronany ohatra hoe ny patronany zao Iando dia Iando zany ny atsotsonao eo nefa zany Stéphanie ny anaovanao an'ilay fahotana fa raha tsy misaraka aminao hoe Stéphanie dia hoe Stéphanie zany ratsy dia tsisy avenir intsony izy zany fa dia hoe tsy maintsy hoe hiaritra aminao dia eo izy zany miafy aminao eo aloha zany izy na dia efa inona ny tsy ataonao dia miafy aminao izy fa izy koa moa zany nampianaron'ny tolo hoe ny tokantrano fiafiana dia aleo miafy eo dia zay zany ny fampahirazana omeko anao hoe courage misotro rano betsaka Tatijesy zavatra raha ihany ngamba ny azoko tenena hoe rehefa mivoro ny zanak'Andriamanitra dia eto koa i Satana